Ravatiko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV+ Madagasikara. Eliza Herman, miarabanao. Miarabanao Abraham Razafi, miaraba sikagnaby atokantrano maharaka ny TV+ Madagasikara amin'ny Serivasia. Ireo vaovao nisongadina ho an'ity androany ity korotana ny famatsindrano ny toerana maro eto Antananarivo renivohitra raha ampitso alakamisy raha ny tatitry ny jirama totsaina raha ampitso ny andian'ny faharoa ny asa fampifandraisana fantsona makany amboditepona sy ny fikojakojana ny décompteur accélérateur maro 16 no antony nahatonga ny fikorontana. Manameloka ny fanaovana takaminena ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanapahana jiro sy rano ka sain'ny sindika tokana anivon'ny jirama ho ataony ny fondron'ny sindika 10 hafa eo anivon'ity orinasa ity. Tapany faharoa anatin'ny lohatenim-baovao tokony hajanona ny fisavana tranona mpanao politika miendrika fandrobana ataon'ny olona tsy fantatra amin'izao raha ny nambaran'ny filoha-hevitra fahafito eny anivon'ny antenimieram-pirenena valifaty politika no andika ny mpanohitra ny fisavana miendrika fandrobana raha ny nambara. Isokatra amin'ny fomba ofisialy ny alakamisy 20 novambra 2024 izao amin'ny 3 ora tolakandro ny tompiotazana ny vokatra letchi ao anatin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Ny atsipiriam-baovao avy hatrany ary. Ikorontana ny famatsian-drano amin'ny toerana maro eto Antananarivo raha ampitso alakamisy raha nitatitry ny anivon'ny jirama. Totosaina raha ampitso ny andian'ny faharoa amin'ny asa fampifandraisana fantso na makany amboditempona sy ny fikojakojana ny décompteur accélérateur maro 16 no antony mahatonga ny fikorontanana mandritra ny fanatanterahana ny asa dia tsy maintsy atsahatra ny fiodinan'ny ampahany amin'ny maro 16 manomboka amin'ny 5 ora maraina haritra adiny 5 izany. Iverana mandalana tsikelikely ny rehefa totosa izany raha tatitry ny jirama hatrany. Grasiandra tsy toerina sy Iva Rasata. Isy fikorotanana ny famatsiana rano amin'ny toerana maro eto Antananarivo ny alakamisy 13 novambra raha ny tatitry ny jirama voakasikizany eny Ambodiatovo, Varavohitra, Ambatonakanga, Antaninarenina, Ambatovinaky, Amboda, Aparibe, Antaninandro, Behoririka, Andravoangy, Ambatomitsangana, Manjakaray, Anjanahary, Ambotitsiry, Tsiadana, Polvoron, Mahamasina, Ambodikandrina, Ankatso, Ambohipo, Apandrana, Akadivato, Ambandi, La Haute-Ville, Mazoarivo, Akadievo, Alasoura, Imerimanjaka, Ankarobato, Tanjombato, Andoharanofotsy, Fort-de-Chêne, Apandrianomby, Ampantokana, Andresoro ary Antsahameva. Antony fikorotanana ny fanatotosana ny andian'ny faharoa amin'ny asa fampifandraisana fantsona makany amboditepona sy ny fikojakojana ny décompteur accélérateur ao mandro 16 voalohany ho hatrany tatitry izy ireo. Tsy maintsy asahatra ny fiodina ny ampahany amin'ny milina ao mandro 16 mandritra ny fotoana nataterana ny asa manomboka amin'ny 5 ora maraina ary mandritra ny ora 5 eo raha ny fanazavana. Ity no dingana farany amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra eny anivon'ny fokotany izay vatsiny sy ny bendrano eny amboditepona. Atao ihany koa izany mba ahafahana mitazona ny faharetan'ny fodrafitrasa sy miantoka ny fanarahana ny fenitra amin'ny fanadiovana rano ho hatrany jirama. Fa mbola nitoy androany teny soanerana ny fitokonana nataony ireo mpiasan'ny jirama miaraka amin'ny sindikany mpiasan'ny jirama na ny SMG. Tsy mbola nahitana marimaritra iraisana ny fitakiana nataon'ny mpiasan'ny jirama ka izao mitoy izao ny fitokonana ho hatrany SMG na dia misy aza ny fampiantsoana ny sindikaty eny amin'ny primature androany maraina. Mbola mitoy kosa ny dinika manoloana ny fitakiana nataon'ny mpiasa raha ny fanazavana hatrany ankoatra ny fanovandravitra sy fialany talejeraly mitaky ny anaovana audi amin'ireo fifanarahana maro sy amin'ireo mpiasa na tompona andraikitra ayaina ho tsy manaradalana ny sindika mitatitra ny andinjiny mamitsinandrem-bololona sy fetra andriampanan-tsara. Mbola ny fampitoana teny soanerana androany ireo mpiasa mitokony eo anivon'ny jirama mitoy ny fitokonana rehefa tsy misy voava ireo fitakiana marolavy. Nisy ihany koa ny fampiantsoana ny solitena ny sindika androany teny amin'ny primature
araka ny tatitra izy ireo tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisina saingy mbola mitoy ny fifampidiniana na izany azy nanamafy ny sendikandro any fa ny fialany tale jeneraly no anisan'ny fototry ny fitakiana miampy ny fandravana ny sata vaovao napetraka. Fomba fitantanana zany misy zavatra tsy mazava. Ny faharoa izay tena hitrikitrina mihitsy dia hoe io contrat be da be ao amin'ny orinasa Jirama izay mahatonga anazy maty io dia tena mahafaty an'ilay orinasa satria araka ilay tenen'ny dokotera teo hoe raha ny dego zany zao tsika manana ozy ihany vokarina fa raha ohatra tsika hijery facture payena aminazy dia tsy maintsy payena aminy fa misy pénalisation fotsiny azony dia maty antoka zany ilay orinasa satria kely ilay pénalisation par rapport amin'ilay payen'ny Jirama. Zany zany anisany ngeza be ao anatin'ilay izy ka zay ilay mahatonga izy hoe tsy ekena zany fomba fitantanana mamotika ny orinasa Jirama. Iverenako ilay izy ataoko mazavazava kokoa hoe ilay olona ilay société vaovao ilay zao efa mitsangana satria ilay nananganana an'ilay banky ilay nalefa tany amin'ny FG nisy contrat nataony Garonne Ouest anaovana an'ilay paiement an'ilay dette amin'ny par l'intermédiaire an'ilay banky AFG. Zany hoe manao apurement dette zany ny fanjakana sy ilay banque mondiale mandoa trosa dia ny teneny hoe banque mondiale tsy mety zany hoe trosain'ny vahoaka malagasy andaovanareo trosa. Dia izy ka tsisy olona ozy izy hiditra amina société efa boka trosa fa tsy maintsy lasa nanao vaovao resy lahatra zany ilay banque mondiale fa société hafa mihitsy dia hoy zay tsy mety zany satria ao anatiny raha tadiavina misy an'ilay statut aty dia misy hoe 6 nisy an'ny actionnaire fa misy anankitelo société privé dia rehefa nanontania zay iza ilay société privé ao anatin'ilay actionnaire zany iza ny manindry anazy ary inona ny critère ahafahany hiditra ao anatiny io dia samyny anahana teo moa zareo hoe tena tsy voavaly zany satria tsy mety. Tsy nisy ny vokatra tsara nentiny tale jeneraly vaovao tao anatin'ny 17 volana ny tantana ny Jirama ho ireo mpiasa. Anisan'izany ny fitohizan'ny olona ny famokarana jiro sy rano, ny fanapahana ny tombotsoan'ireo mpiasa tahaka lafy ny fitsaboana sy sosialy, eo ihany koa ny fifanarahana marobe natao tamin'ireo mpandrarava iny amin'ny famokarana herinaratra na amin'ny fampanofana fitaovana saingy tsy namany olona ny Jirama izany hatramin'izao. Takindreo mpiasa ny anatanterahana audit mikasika ireo rehetra ireo. Ataovy ilay auditinao contrat, ataovy ny auditin'ireo fomba fanaovana paiement rehetrarehetra, ataovy ny auditan'ny fananan'ny orinasa Jirama, ataovy ny audit manomboka ny ministère ny finance sy ohatrany hoe nefa maninona tonga dia andaovana trosa ilay subvention zany no angatana dia fantatra hoe iza marina no mamotika an'ilay orinasa Jirama. Takiny mpiasa mitokona ihany koa ny hijerena ny fanapahana karama ireo mpiasan'ny Jirama izay efa nanomboka ny 15 septambra lasa teo. Mbola isy ny fivoriana ho tanterahan'ireo mpitarika sendikaly anapahana ny anoizana na tsy ny fitokonana androany aorian'ny filan-kevitry ny minisitra izay andraisan'izy ireo ny fepetra amin'ny fanesorana ny tale jeneraly na tsy raha ny fanazavana trany. Nanaraka ny fitokonana ihany koa ireo sendikany mpiasa tamin'ny tanan-dehibe sasany toa ny Tantoliara sy Toamasina namoaka fanambarana ny atoandro teo ny fitantanana fa efa miverina amin'ilao ny famatsiana herinaratra sy rano ao Toamasina, Fianarantsoa, Majanga ary Toliara izay notapahan'ireo olombitsy manao fihetsiketsehana miantso hatrany fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana foibe amin'ny fiarovana ny fitaovan'ny orinasa Jirama izay fananam-bahoaka izy ireo. Vaovao eo anivon'ny orinasa Jirama hatrany manameloka ny fanaovana takalonaina ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanapahana ny jiro sy rano ka sain'ny sindika tokana eo anivon'ny orinasa Jirama ho atao nivondro ny sindika 10 hafa eo anivon'ity orinasa ity. Tsy azo ekena ny fanapahana ny ain-dehiben'ny vahoaka sy ny fandrarana eto Madagasikara hoy ireo sindika 10 ireo. Miantso ny mpiasan'ny Jirama handray ny asany ahafahana manohy ny tolotra ho an'ny vahoaka ireo sindika 10 ary tsy tokony anaiky ny faneriterena ataon'ny mpanao fihetsiketsehana izy ireo. Namafitsy ny sindika hatrany fa tokony hiandry ny fanadihadiana atao amin'ireo tokony andraikitra toy ny tale jeneraly sy ao amin'ny Jirama vao mandray ny fepetra fanesorana azy fa tsy tao akaterena fotsiny fa tsy mbola mivoaka ny porofo araka ny fanadihadiana hoentiny hiantra Lalaritsoa sy Eric Ranaivoson. Tsy mora ny manarina ny orinasa Jirama na efa teo 17 volana aza ny tale jeneraly amin'izao hoy ny sindika misa 5 dia ny Sekrima, SEMM, SATG, NUSAM ary ny Fisemare eo anivon'ity orinasa ity. Efa misy ny ezaka atao miaraka amin'ny fanjakana amin'izao hitadiavam-bahaolana manerana amin'ny Madagasikara hoy izy ireo. Tsy ampiova vetivety ny olana ny Jirama ihany koa ny fanerena amin'ny fanalana ny tale jeneraly amin'izao. Mila andrasana aloha ny fanadihadiana na ny audit atao aminy ary aorian'ny valin'izay vao tokony handray fepetra ny sendika
raha mifanazavana ireo syndika 5 ao amin'ny jirama hatrany. Tsy tokony atao sakana zany le ny fanalana DG satria mbola isy araky ny filazain'ny ministera fa mbola isy ny fitsirihana ny ato anatiny dia miankina amin'ireo fitsirihan'ireo no ahafahana manao hoe mievalue ny DG nisy résultat ve sa tsy nisy fa ny fakana ny DG kopisoroka dia lavinay malindrano satria tokony tany tandalana ny Madagasikara fa tsy sanatria hoe fanjakany baroa. Tsy azo ekena ny fanaovana takalonaina ny vahoaka malagasy ny fandrarahana eto Madagasikara. Hoy hatrandreo syndika manoloana ny fikasana hanapaka ny famatsiana jiro sy rano ataon'ny syndika SMG izay syndika iray amin'ireo syndika 120 mandrafitra ny orinasa jirama. Izay miasa raha mahita fa iakila ny ainy malagasy sy ny toe-karena ny jirama ka tsy tokony atao sangisangy intsony zany manomboka izao. Dia 4 arivo ange ny mpiasa ny jirama raha mijerytsika ny mpanao grevy amin'izao fotoana ampy 4 arivo ve zareo afaka misolo tena ny mpiasa rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ve izy ireo fa misy ny fanaireterena sy ny fanaovana kopisoroka sy ny fanaovana asanjola angamba ny azoko ilazana azy satria tena hoe jiro iainan'ny malagasy no tapahanao rano sotrony malagasy no asenao olodimy tsy azo ekeny zany. Nanamafy mivondry ny syndika 5 fa miombona amin'ny fitakiana ny tsy fampiarana ny satan'ny fenjirama izy ireo ary tsy mandany fitazonana na fanalana ny tale jeneraly saingy mila mpanarahina ny lalàna ny fitakiana tao ary tokony andrasana ny fahavitany ny fitsirihana atao amin'ireo tompona andraikitra ambony samihafa eo anivon'ny jirama ahafahana mijery izay tena fototry ny olana marina. Tsy manakana ny fitakiana sy ny fitokonana izay ataon'ny mpiasa eny anivon'ny ministera sasantsasany sy ny eo anivon'ny jirama ny polisy pirenena malagasy ho ny taleparitry ny polisy pirenena Analamanga fa kosa tsy mba anaraka ny lalàna ny fanaovana izany. Eo amin'ny setry ny famovozana nidina ifotony teny amin'ny Analamahitsy anio ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Analamanga nijery fotony antony mahatonga ny amafy ny fitohanana eto Andrenivohitra amin'ny araka izany ny isan'ny polisy miasa mandrindra sy mandamina ny fifamoivozana raha ny fanazavana tateriny Fetra Andriamananjara. Manoloana ny fitokonana izay ataon'ny mpiasa sasany eto amin'ny firenena dia nitondra fanazavana ny avy eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka nanambara ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Analamanga fa tsy manakana ny fanaovana fitokonana ny polisy pirenena fa kosa mba anaraka ny lalàna ny fanaovana izany fitakiana izany. Ny polisy pirenena dia tsy manakana mihitsy mifanekokevitra amin'izany fitakiana rehetrarehetra zany nefa kosa tsy maintsy ajaina ny lalàna tsy manotoana ny filaminam-bahoaka mana ina tiako marina hoe manajana lalàna zay raha ohatra ka miteraka fanimbana fananana iombonana ka miteraka problema ho an'ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mandray andraikitra ny polisy pirenena indrindra moa raha iza fanimbana zany dia arahana tokoa resaka fametrahana fitoriana dia tsy maintsy mandray andraikitra ny polisy pirenena ka aoka re tsy hanimba ny fananana iombonana malalaka amin'ny fanehoan-kevitra amin'izay zavatra tokony takiana rehetrarehetra fa aza mandika lalàna. Eo amin'ny setry ny fifamoivozana kosa indray dia nidina teny Analamahitsy anio ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Analamanga nijery fotony antony mahatonga ny amafy ny fitohanana eto Andrenivohitra nandritra izany dia nanambara ny tenany fa ampitomboana ny isan'ny polisy miasa mandrindra sy mandamina ny fifamoivozana. Ka hita Analamahitsy zao midina ty fotony mijery hoe ahoana ny andrindrana zay fifamoivozana zay satria nazahoana fitarenana maromaro tokoa amin'ny fitohanana lavarena indrindra ny hoe fatarahan'ny mpiasa ny mpianatra ary indrindra ny fifamoivozan'ny vahoaka dia hita moa zany fa efa misy le bonne pratique natao hatramin'izay misy fotoana mamety azy dia fanaovana le atao hoe doublage inona ny antony-zay fanomezana fahafahana indrindra fa fantanterahana le hoe polisy mahomby sy manome ny filany vahoaka zay zany ny antony idinanay ety Analamahitsy ka mijery zay fandrindrana ny fifamoivozana izay hojerena manokana ihany koa na ny eny Apasika na ny eny Anosizato analana zay fitohanana lavareny zay inona ny vahaolana amin'izay dia fametrahana be dia be ny polisy aksena tanteraka tokoa amin'izay famindrana fifamoivozana zay ny mission-ny polisy de voie publique rehetrarehetra. Tsy janona treo ity fijerena ny olana ny fifamoivozana ity fa ho jerena ihany koa ny olana eo Anosizato akady-bahoaka amin'ny Pasapito ary Sabotsy Namena.
fa ny ao nandroany ireo mpisehatra amin'ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara ao fanomanana ny fikaolan-doha-pirenena ho an'ny fanabeazana atao ny 4 ny volana novambra izao ity fiainana ity izay nanaovana jeritodika ny sehatra azo tsaraina amin'ny tontolon'ny fanabeazana ary atolotra ny tompo nandraikitra ary fidirako tomanalina. Raha mbola tsy tantaratra ny fikaolan-doha-pirenena amin'ny lafin'ny politika hatreto dia famalomana ny azy ny mpisehatra amin'ny fanabeazana. Nisy ny atrikasa fanomanana izany androany Tetsianosy ny Arahany Konamepta, ny Selco, ny GNZ ary ireo sindika sy fikambanana maro. Inona no nety, inona no tanjaka, inona ny fahalemena, inona no azony raisina zany tamin'ny fananana fitaovana satria efa nisy famokarana kahie ampitarainana tamin'ny 1994 nisy fitarainana 20 izay nivoaka tamin'izany dia niainga tamin'izay zany ny adikevitra andatavatra boribory izay natao teto androany. Marina fa ny zavatra vita eto dia hoentina any amin'ny Forum National d'Éducation amin'ny 20 ny volana novambra ity. Efa nisy ny kahie pitarainana ny taona 1994, teboka maro no mbola tsy tanteraka hatramin'izao na eo aza niezaky ny fanjakana falimby. Ireo sosokevitra sy etaeta ny mpisehatra izay tsy mbola tanteraka hatramin'izay dia averina jerena, ahitana izay azo tanterana sy azo amboarina. Politisasion'ny sehatry ny fanabeazana ny tsy fampiarana ireo lalàna mifehy ny fanabeazana, ny tsy fampiharana ny atao hoe adéquation profil poste zay le izy dia lasa ohatrany hoe verimberina lava ny asa tao atao ny fampianarana. Nambara fantanjona dia ny anangona antsoratra ireo hevitra sy fanamarihana rehetra ho lasa boky famotinana izay atolotra mandritra ny Forum National de l'Éducation atao ny 20 novambra izao. Be dia be tokoa ny doléance avy amin'ny syndicat nanomboka tany amin'ny 2015, misy efa tanteraka, misy mbola tsosa hatramin'izao moa mbola niampy koa tamin'ity taona ity engany mba tsy ho veromaina tokoa izao atrikasa atao eto izao satria miditra amin'ny lafiny opérationnel mihitsy moa zany zay Selco zany amin'izao fa tsy mijanona any amin'ny lafiny stratégique ary amin'ilay hoe PNPC ohatra ny mahazatra. Na izany ara manararoatra ihany efa nahazo micro eto na ireny ministra ireny raha ohatra ka hoe mahay manararoatra ny fisian'io plateforme io afaka mampiantso fivoriana izy rehefa misy sehatra tena mavaivaibe. Lalatsaina makany amin'ny fanovana ny fanavozana ny fanabeazana hoy ny GNZ. Anisan'ny mahatonga ny olana eto amin'ny firenena dia ilay olana fanabeazana. Dia vokatra izay mahatonga ny instabilité politique eto amintsika io satria ny fanabeazana ny fototry ny fampandrosoana. Raha ohatra ka misy olana anisan'ny lalatsaina ny tondrana ny tolona zany dia ny fanarenana ny fanabeazana. Izany hoe lahara-pahamehana raha ohatra ka hanao fanorenana tena izy dia anisan'ny lahara-pahamehana momba ny fanabeazana eto Madagasikara. Fanarenana lalina no ilaina ho ireo mpandray anjara satria ny fanabeazana ny fototry ny fampandrosoana. Hoaraintsika izao ny resabe. Ny page 24-7 tsy manaja ny zon'olombelona fitazomana ny vadin'ny Naina Andretsotoaina. Mitaky ny famoahana ny Claudia Andretsotoaina vadin'ny Naina Andretsotoaina ny fiarahamonim-pirenena observatoire mahitsy fijery izay milaza fa manevateva ny zon'olombelona ny fitazomana azy. Marihana fa natao andro maso eny amin'ny Beanco izy taorian'ny fizavana ny tranony no ny raraky napsa SMGD izay nasa ringotra ny vadiny. Namafisin'ireo mpikambana ao amin'ity fiarahamonim-pirenena ity fa vehivavy mbola mampinono sy kely anaky Claudia Andretsotoaina ary sedra ho azy izany matoro alina lavitra ny zanany izany. Ny page 24-7 Ramatoa ny vonoiny vinanto ny tany Fianorivo Atsinanana. Ramatoa iray no ny vonoiny vinantolahiny tao an-trano ny alatsinainy lasa teo tany Tanambao, Pitavolo, commune Ampasina Maningory, distrikany Fianorivo Atsinanana. Raha fitantarany zanaky ny maty dia niala tao an-tranony izy ny alatsinainy maraina ary ny vadiny sy ny reniny no nijanona tao. No tonga nefa izy omaly talata maraina dia natsikatra fa mbola midy ny trano no sady tsy misy tazana ny vadiny sy ny reniny. Rehefa nivoana ny trano dia hita fa nikorontana ambony ambany ny entana ary teo izy no nahita ny reniny efa misy-dra izay voatsatoka antsy tao amin'ny tendany sy ny lohany. Tsy tratra tao intsony na vandozy fa nitsoaka ary mbola mpikaroana azy ny zandary. Ny page 24-7 Nodimandry Razafy Malala Lucie bebe Ariary Zato.
nodimandriomaly teo amin'ny 7 taona ny Razafy-Malala Lucie ny sariny izay hita amin'ny volona ariary zato taloha tamin'ny repoblika voalohany. Efa lany misy Madagasikara tamin'ny taona 1970 izy ary solotena ny fianaran-tsoa izy tamin'izany fotoana izany. Ny pejy Olivier Razafy Mahandry Rimatofilo mba mila jerena ity zavatra mitranga ao amin'ny lac Matasoa ity. Ny kaviara ve no laharam-pameana sany herinaratra. Lac Matasoa dia natao ho an'ny foto-drafitrasa miorina ao Mandraka fa tsy natao iompiana kaviara. Ny ministeran'ny angovo sy ny ministeran'ny jony tokony jerenareo hoe iza no laharam-pameana, herinaratra sa kaviara. Eo amin'ny pejy politika no anohizantsika ny fampahalalam-baovao tokony hajanona ny fisavana tranona mpanao politika miendrika fandrobana ataon'olona tsy fantatra amin'izao raha nambaran'ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Valifaty politika no andikan'izy ireo ny fisavana miendrika fandrobana raha ny nambarany fanao valifaty eto avokoa ny mpanao politika rehetra raha toka entina amin'izao endriny izao ny fanorenana tokony hoentina any amin'ny tsaratsara kokoa ny fanovana eto amin'ny firenena miantso ny fitondrana mba hanatsahatra io fandrombana izay manimba endrika ny fitondrana ankehitriny io izy ireo. Mbola nanamafatra ny filoha-hevitra fahafito eny amin'ny antenimieram-pirenena sy ny solombavamboaka Mila Vonjy Philobert fa valifaty politika no miseho amin'ny fisavana tranona mpanao politika amin'izao ary efa fandrobana mihitsy satria entin'ireo mpandrobo avokoa ny entana na hatramin'ny ranomanitra na ny toka na ny kilalao na ny basy nazahoana alalana azy. Valifaty politika no azo anasokajiana izany hoy Mila Vonjy Philobert. Ny zavatra hitako sy tsapako dia misy ireo zavatra maro izay efa resahanay avy aty amin'ny fanoherana ny fisavana tsy manara-dalàna izay miendrika karazana fandravana sy fandobana dia reny angamba no tokony hajanona raha ohatra ka tena iroso amin'izany fanovana sy fanavaozana izany tsika. Manao antso amin'ny fitondrana ankehitriny ny filoha-hevitra fahafito ny antenimieram-pirenena mba hanatsahatra ny fandrobana ataon'ny sasany ary miantso ny FFKM ihany koa mba hitarika ny fifampidiniana hitadiavam-baolana amin'ny raharaha politika eto Madagasikara. Manao antso avo zahay ho an'ny mpitondra mijoro fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao da tokony hatsahatra tanteraka aloha fa ao anatin'ny fifampiresahana no tokony hirosona hijerena izay vahaolana mba sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manao antso avo koa zahay ho an'ireo ray aman-dreny ao amin'ny FFKM satria manana anjara andraikitra lehibe izy eto amin'ny firenena amin'ny hitarihany sy hanomezana azy fahefana hitarika ny concertation nationale. Manaminy isi ny valifaty politika iverimerina eto amin'ny firenena ny tena ny raha toka amin'ny toy ny fandrobana tranona mpanao politika miseho amin'izao hoy hatrany Mila Vonjy Philobert filoha-hevitra fahafito eny amin'ny antenimieram-pirenena. Fananambara ny fikambanan'ny ben'ny tanàna manerana any Madagasikara fa tsy azo ekena ny fanakorontanana sy ny fanelingelenana an'ireo ben'ny tanàna voafidy ara-dalàna tsefiny fa ireo ben'ny tanàna ireo dia solotena ny vahoaka ka ny fanenjena azy ireo dia fanasaziana mivantana ireo olom-pirenena mangataka fiara-miasa amin'ny fitondrana izy ireo mba hanatanterahana ampilaminana ny asa mpampandrosoana sy ny hanamafisana fitokisan'ny vahoaka ny toy ny demokrasia eny ifotony Rado Rampanoel avy amin'ny antoko tiako Madagasikara na ny team ben'ny tanàna Betatafika no voafidy ho filohan'ny fikambanana. Maneho ny aiai ny solotena ny ben'ny tanàna momba ny tranga fanakorontanana branche commune sy fanenjena olona amin'ny endrika politika raha nambaran'izy ireo. Ireo tranga ireo dia manakana fampandehanana ara-dalàna ny commune ary manimba ny soatoavana maha-demokratika ny Madagasikara. Manentana ny manam-pahefana izy ireo mba handray fepetra entitra amin'ny fanajana lalàna sy ny firindrany ny fiarahamonina na mitandremy ihany koa ny fankalana politika sy ny fanentanana ao amin'ny fifandonana tsy mitondra vahaolana fa vao maika manasarotra amin'ny fiainam-bahoaka. Toerinay amin'ny herinay manontolo ny fanakorontanana ataon'ireo olombitsy sy ny famporisiana azy ireo satria izahay ben'ny tanàna dia lanom-bahoaka ary ara-dalàna antso avo ny ataona ihany koa
teo zay izany adihevitra sy sakana ara-politika izany dia nanamafy hatrany ny solotena ny ben'ny tanàna vonina iara-iasa amin'ny fitondrana ankehitriny izy ireo fampandrosoana marina sy maharitra raha Dora-Paroel avy amin'ny antoko tim ben'ny tanàna ny ampita tafika ny voafidy ho filohan'ny fikambanana ny ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Miandry ny fahatongavan'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana taona 2024 ny loholona amin'izao fotoana izao ary miasa sy manohy ny asa anatiny andavanandro ny Bromaritra tariny ny filoha mpisolo-toerana Andriamananjary Jean-André miatrika fivoriana isaky ny talata ihany koa ny Bromaritra ampihodinana ny raharaha anatiny eny amin'ity androm-panjakana ity. Sora-Parijana. Efa feno ny isan'ny loholona amin'izao satria efa nosoloina ny loholona Joël Fernand Bevoavy Isidoni Rarinirina izay voatendry ministra ny mponina amin'izao. Araka ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny 14 Oktobra 2024 dia manohy ny asany amin'ny ara-dalàna ny loholona ao amin'ny anteny mirandoholona toy izany ankoa ireo androm-panjakana rehetra misy ao anatin'ny lalam-panorenana hoy ny filoha mpisolo-toerana eo anivon'ny anteny mirandoholona Andriamanjary Jean-André. Décision numéro 10 ny HCC du 14 octobre 2025, article 4. Tsisy miova manohy ny asany ny institution rehetrarehetra zay misy. Ny décision ny HCC dia irrévocable, tsy azo ivalozana raha dika amin'ny teny gasy. Ny Sénat dia manao ny asany izay eken'ny constitution. Dia ny sénateur rehetrarehetra dia efa feno zay izao, efa feno 20 raha lasa ministra ny ramatoa anankiray raha nirina Sidoni efa voatendry ny solony ary efa niraisiko teto izy zany fa amin'ny fotoana mampetazy angamba ny ametrahana azy ametrahana amin'ny samboady fa dia manao ny asany tokony ataony andavanandro ny Sénat. Miandry ny fahatongavany volavolan-dalàna ifeny teti-bola-mpanjakana 2024 izay mbola eny amin'ny anteny miram-pirenena ny loholona amin'izao ary manao ny raharaha anatiny ny Bromaritra eny anivony ity androm-panjakana ity. Session voalohan'ny faharoan'ny taona 2025 zao handinina ny loi de finance initiale. Mbola sy tonga eto izy fa efa mandehandeha any amin'ny Assemblée nationale. Na izany na sy zany zahay ato dia manao ny asa fanaonay andavanandro na misy LFI na misy lalàna tokony hodinina dia ny fivoroan'ny bureau permanent isaky ny talata izay no tokony ho izy fa raha misy koa zavatra tapoko tokony hodinina dia mivory zay bureau permanent. Nisy androany ny fivorian'ny mpikambana ao amin'ny Bromaritra ary nandiniana indrindra ny fampanderahana andraharaha anatiny ao anatin'ny anteny mirandoholona Anosy. Zarantsika dia araraka n'ireo vaovao tapatapany. Isokatra amin'ny fomba ofisialy ny alakamisy 20 Novambra 2024 izao amin'ny 3 ora tolakandro. Ny tompiotazany vokatra letsy ato anatin'ny faritra Antsinanana sy Angalajerofo. Tapaka izany nandritra ny fivoriny. Nataon'ireo mpiantsehatra rehetra sy voakasika amin'ny vokatra letsy tao amin'ny lapan'ny faritra Antsinanana androany 12 Novambra. Anisan'izany ny zel navondra ireo mpanondrana ny vokatra letsy, ireo mpanangom-bokatra, ny faritra Antsinanana sy Angalajerofo ary ireo sampanara hafa. Isokatra manomboka ny zoma 14 Novambra hatramin'ny 20 Novambra kosa ny guichet unique ao amin'ny faritra Antsinanana mba ahafahana ireo mpanangom-bokatra sy ireo mpitatitra ny vokatra letsy mikarakara ny atona taratasy ilaina no antony. Andro faharoa ny vahinianan'ireo mpanolontsaina avo ao amin'ny fiadidian'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia nitohy hatrany ny fiaonany tamin'ireo solotenan'ny vahoaka tantsaha-pamboly sy ireo mpisehatra lavanio ka teto amin'ny tokotany malalaka ny faritra Savano nanatanterana izany. Nisy moa ny fandraisam-pitenenana izay nanambaran'ireo vahoaka ny olana mianjady aminy indrindra eo amin'ny seha-piarina lavanio izay mbola ambany dembany ny vidiny. Tsy ny andrela nefa fa avy dia nandroso vahaolana avy hatrany ireo mpanolontsaina avo ao amin'ny fiadidian'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay nanomezany baiko ho an'ireo mpiasam-panjakana ny andraisan'izy ireo ny fitarainan'ny vahoaka tonga manatona azy. Ekeko vanila andraisansika teto fa miresaka zaho amin'ny fiainan'ny malagasy ray manontolo baiko avy fitondram-panjakana ny andraisanareo ny vahoaka amin'ny tahitan'ny vahoaka amin'izay problema misy amin'izy rairay avy. Hainareo tsara zay a?
Nitondra ny fanazavana ny amin'ny vidiny lavanio fa tokony ny mpisehatra ihany no mametra ny vidiny fa tsy misy idiran'ny fanjakana. Aleo ferana zao farany ambany. Misy mangataka hoe libéré izy io. Dia samy manao izay prix atao. Ny zavatra fantatra aloha ny tena marina fanjakana tokony sy miditra amin'ny sehatra ampiasaka prix. Nanambara ihany koa moa ny tenany fa tokony ahazo taratasy ahafahana manondrana vokatra lavanio na agrément ny olona tsirairay ary tsy tokony anavahana rehefa mahafeno ny fepetra. Ny agrément raha ny tokony ho izy akoatra ny hoe fahafenoany les conditions les fepetra tokony afaka manao daholo ny rehetrarehetra. Teo misy miteny hoe omeo agrément izay mpamboly. Mino fa tsisy tanàna mametra hoe ny mpamboly dia tsy mahazo manao agrément. Sa misy ve zay? Anjaran'ny mpamboly mijery inona daholo hoe fepetra zahoanareo manao agrément. Nosavaina indraindro ny toerana fanatobiana entana ny amin'ny MSA Andaka nampitandra ny filaminana am-polo nanao ny fisavana raha ny fitantarana ireo olona tena toerana. Nanomboka tamin'ny iray ora ny fisavana ary tsy nisy na inona nentin'izy ireo fanakasary ihany no nataony. Mpanofaina nefa no tena toerana fa tsy misy idirana tompon'ny toerana raha nambaran'izy ireo. 13h17 nisy andiana olona maromaro teo ambony folo teo mahery mitondra moto. Tonga dia miditra amboletra fotsiny tato amin'ny toerana misy anay. Marihana fa toerana mpanofaina le izy. Zay olona manofa toerana amin'ilay izy. Tonga dia miditra fotsiny ireo olona eo amboletra, tsisy taratasy, tsisy ninona. Tonga dia hoe sokafiny ny toerana hipetrahan'ny entanay. Dia nakataka moa izay hoe mba afaizina ireo dia hoe tonga dia hoe sokafy fotsiny ny toerana izay. Nefa ilay izy izay manofa izay ny atao amin'ilay toerana ato fa tsy hoe miaraka miaramiasa amin'ilay orinasa ny eritreretiny zareo. Petabe ny mpanofa ao anatin'ny toerana satria tsy anankiray, misy société maromaro no misy olon-tsotra ary manofa ao. Tsy mitondra indrina izy fa masino sokafany makasain dia makasary dia lasa izy. Dia milaza izy fa mbola hiveriny. Betsaka ireo vondron'olona avy amin'ny antokom-pinoana samihafa sy avy amin'ireo sampanjara miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny avy eo amin'ny tetikasa mionjo no tonga sy makasitraka ny gouvernoura Atsimo andrefana teo aloha Edali Tovondray ny Ranoelson teo amin'ny fiaraha-miasa sy andraikitra goavana vitany teo amin'ny fampandrosoana ny faritra Atsimo andrefana. Nanatanteraka fotoam-bavaka manokana ny avy eo amin'ny FLM sy ny departany fiherenana Toliara. Mahatsiaro indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny Andriamatoa gouvernoura izay nandritra ny 9 taona sy 2 volana sy 4 andro no niarahanay niasa taminy dia tsaroanay ny asa vitany na vita bebe koa izy tamin'ity asa fanompoana ity tamin'ity faritra ity. Nitondram-bavaka ny firenena ny gouvernoura Atsimo andrefana teo aloha mba ho firenena kristianina i Madagasikara. Zaho amin'ny fotoam-bavaka lehibe regny matetiky mivola avao hoe mangataka ao Jesosy mba ho firenena kristianina ty Madagasikara toy ndraiky andro aho. Tazomiko zay na mety ho isy tafitohina amin'izay na misy tsy tafitohina moa zany faly vao maika soa fa zay ny fahatsapako azy. N'antony dia tsotra firenena voafidy Madagasikara ary laha tsy fitolia amin'ny-Dragnahary avao tsy tafavoaky toy. Dia mangataka amintsika aho mba samy hitondram-bavaka an'ity Madagasikara ity satria Madagasikara firenena tokony handroso ary manomboka izao ani fa hita io na niky izao gnahitatsika mpitondra fanjakana samihafa manahaka ataotsika zao zay mitodika amin'Andriamanitra lehibe koa fa laha tena mitohy io dia zay gnataoko hoe fandrosoana amin'ny Madagasikara. Mba ho fampandehanan-draharaha ara-panjakana aty amin'ny faritra Diana dia tontosa tamporalahina ny famoram-pahefana ho an'ny sekretary jeneraly faritra Diana hitondra vonjamaika ny faritra aty amin'ny tendro ny avaratry Madagasikara. No mafisin'ny gouvernoura Diana teo aloha Andriamatoa Tasiano Rakotomanga ny tokony hanohizan'ny mpiasam-paritra Diana hanohy ny fankatiavana ara-piaraha-miasa misy eo amin'ny tsirairay avy. Notsindrain'ny sekretary jeneraly faritra Andriamatoa Jafomanjo kosa fa vonin-kaloha ny fitoram-panjakana vonjomaika araka ny didy manendry azy ho amin'ny fampandrosoana ny faritra Diana.
toetra ny isika tao anatin'ny fampahalalam-baovao misy 7 ireo mpandray anjara tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana androany niompana bebe kokoa tamin'ny fiainam-pirenena ny fanehoan-kevitra miandrandra fanavaozana ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra rehetra ndao arana ireo sombiny amin'ireo fanehoan-kevitra androany. Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Nanambary Masondrina avy any Soavinandriana androany tao anatin'ny fanehoan-keviny tokony valiana ny fitakiana ataon'ny mpiasan'ny jirama tahaka ny namahana ny olany fanabeazana. Ny resaka jirama ohatrany hitako hoe raro ny ihany sy tsy greve ataon-jalasy le fanapahan-kevitra foana satria misy ny fangatanana ataon'ny mpampianatra mivahana ny olana. Io koa zao mitsangana ny ny interne dia mbola mitohy moa ny greve ataondreo izy ireo mpianatra ireo tsy misy fandraisana ndraikitra. Ka ny olana mahatonga an'izy io dia mitsotra be hoe fanjakana natsangana tambony herisetra moa dia fanjakana mazava ho azy fa tsy hahafahavolana. Ka mampalahelo ihany hoe isika malagasy nasiba tamin'ny fatapahan jesy ny fatapahan rano kanefa mety hevitra anankiray ihany koa mahatonga saina ny fitondra fanjakana ankehitriny. Demokrasia mivantana. Hoy Monsieur Feno avy any Ambohijanaka, fanonganam-panjakana no niseho teto Madagasikara. Antony iray mahapotika ny firenetsika izany. Engany mba hotafita le malagasy tena kewe lasakandavaka. Ohatra hoe ratsy mifanana tamin'ny 2009 tokony naverina tsony tamin'ity. Amiko aloha zany ialana mafy le coup d'état. Fa amiko rehefa tsy tapitra mandany mpitondra ray fakovitanao dia coup d'état foana zany aminahy. Io moa samy manana ny fomba fijeriny. Rehefa ratsy le fanonganam-panjakana dia tsy tokony verimberina fa miletrika ihany ny firenena. Tsitra tsony ny tena mampiletrika sy no misintona. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Madame Lydia, aiza ilay fanovana ny takiany vahoaka toy ny olona fotsiny no miova fa tsy misy fanavaozany fotony akory. Zalo amin'izao tapabolana tondrany filopanjakana koronely sy mbola mahita fanovana zany aloha na fotony ary fanovana hitako izao dia manara olona dia vao vidim-bahoaka. Tsy haiko ve raha tondra filaminana na tondra fankatiavana zany fa raha hiady gidagida zao tsy fanovana zany amina. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Ary amin'ny faritra Boeny kosa indray dia nanatanteraka hetsika fanorona ny fakana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny toeran'ny bentanàna ireo mponina ao amin'ny commune ankirihitra ao anatin'ny distrika ny Ambatoboeny. Ny rantiranty ireo sora-baventy manohitra ny fidirany bentanàna vaovao amin'ny commune ankirihitra ho omaly talata 1 novambra teo tapin-tanànan'ny commune. Taorian'ny antso fandairana nataony ireo mponina noho ny fidiran'olona ankery ny Braon commune kanakany toeran'ny bentanàna tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana ny roso tamin'ny hetsika fanoherany ireo mponina rehefa tsy nisy ny fandraisana andraikitra ho ny solotenan'izy ireo. Mbola nanamafy ny antso ny ijereny ny fitondrana manokana ity olana ao amin'ny commune ankirihitra distrika Ambatoboeny anatin'ny faritra Boeny ity ireo fokon'olona ahina ny sy ny korontana maloana ny zava-misy any an-toerana hoy izy ireo. Misy mantsy ireo manararaotra ny zava-misy eto amin'ny firenena akana fahefana amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Manao Andriamatoa Jaina filohan'ny fanavaozana izay eto amin'ny vahoakany ankirihitra dia mitaraina aminao manokana Andriamatoa filoha. Majereo akaky izahay araka ny tenin'ireo ray aman-dreny izay niteny teo alohako teo. Fa misy salan'ny tsindry azo lelany mahazo anay vahoaka ka malahelo izahay. Mera nofidianay dia nasorona kery ka nsoloana merafa. Izahay tsy mijery loko politika misy azy na inona ny toko misy azy na inona ny toko misy azy. Ka noho izany dia tsy anaiky izahay raha tsy mera nofidianay lanina misafidinay no apetraka eo amin'ny toerana. Ka ny tiako tenenina eto amin'ny lehibe any ambony fa zay moa tsy manam-pahaizana fa manana safidy ka tsy voatontonona daholo na any ambony ihany fa vonjeo zahay ato satria ny antony hitandreo fa ambany vohitra tsy manam-pahaizana tsy manana fahalalana
nefa kosa zay na tsy manam-pahaizana ary mana fitiavana ka ny tianay dia raha donay nomero eto aminay Etsekila ny sinanao taratasy fanambarana ihany koa ireo mpanolontsaina kominaly anatin'ny komuna Kirihitra. Nambarany fa tsy anao ny asa mampanolontsaina intsony izy ireo mandra-piveriny be ny tanàna voafidy ara-dalàna, manao antsony amin'ny tadiavana vahaola ho an'ny komuna ireo mpanolontsaina noho ny ihany amin'ny mety sy ny korontana teraka izao zava-misy izao. Nahitana fihetsiketsena indray tao amin'ny komuna Betsinjaka distrikt'ny Toliara faharoa faritra Atsimo andrefana ny marina teo takin'ireo andiana piasa ny fandoavana ny karaman'izy ireo sy volana. Nanambara kosa ny onivo ny fitantanana ny komuna Betsinjaka fa nahitramponja ny mpitantam-bola ny komuna ka miandry ny solona ahafana mamoaka vola andoavana ny karaman'ny piasa. Tatra ny vaovao Angelo Ranaivoarso. Tsy mbola nandray karama ny mpiasan'ny kominany Betsinjaka. Hatramin'izay ny tantanany ben'ny tanàna vaovao. Androany nanao hetsika ho fitakinan'ny karama sy volana ireto mpiasan'ny kominany Betsinjaka ireto. Zahay mpiasan'ny kominany Betsinjaka Tilerade avy ampanajana sy manorota sy mialy fa mitaky ty karamanay anatin'ny 9 vola. Tsy zahay tsy mahazo karama, zahay manambaly manananaky mampianatsanaky. Izahay sandrafa mitaky karamanay 9 vola io zahay kanefa koa rozy mera anatin'ny raha io ao zahay tompon'asa tsy mahazo asa olo baka any ivelany any ampidirin'loza anaty asa io ao. Zahay tamin'ny meranay taloha rakoto zao zahay tsy raha nijaly karama zao mahazo tsala avao zahay avy ty faravola itoy amizao zahay ijaly tsy mahazo posta zao zahay sady mijaly zany tena mijaly mera vaovao zay ny alitondra olalira Manana raharaha eny amin'ny fitsarana ary mbola voatazona any amponja ny mpitantam-bola eo anivon'ny kominany Betsinjaka ary tsy mbola misy solony efa eo ampamahana izao olana izao ny ben'ny tanàna ny kominany Betsinjaka. Ka ndresaka raha matompoko eto dia ambaranay fa ny ben'ny tanàna tao taloha dia migadra mandraiky androany ary ny trésorier-ny kominy TC moa zany miaraky migadra aminao mandraiky androany. Tsy misy olo afaka hamoaky vola ao amin'ny banky na trésoro laha tsy amin'ny alalan'ny TC. Io TC io tsy misy arrêté communal na municipal manendry azy fa avy any ministera mihitsy. Dia tsy mora zay lala andalovanay zay. Efa vita ny lala fa ny vita ny fikarakarana. Fa sonia sisa tavela zao nefa tratsy problème le any dia mbo mitohy ndraiky ny fikarakarana amintsika miresaka zao. Tokony hivavaka avao ireo laha te hahazo karama tokoa hoe mba ho vita sonia zay taratasy any ben'ny tanàna amintsika miresaka naniky zao mbo mitaky zay any mangataky zay taratasy zay any hiboahany TC vaovao hahazahoa karama. Na zahay mbo tsy mikarama fa tsy areo avao. Anjamanitra fitiavanayana Masanjweru atauna Rafanani anao Eto Antananarivo Fona mampiasa taxi be fa tena sarotra eto Madagasikara misy fotoana gasy ohatra information amin'ny baro amin'ny furu ireka amin'ny furu aza mpiasa braty tonga anaky efatra ohatra seza anaky iray rotery efatra fa olona maromaro olona fito olona valo. Kerichi Kojo teratany japonais izay miteny malagasy ary mankafy any Madagasikara izany hoe tia ny Madagasikara novain'ny fandarana Zagarikaro amin'ny zoma ho avy izao aorian'ny vaovao. Fampitory ny solombavam-bahoaka ny Belotsirbina sy ny lehibe ny fampanohavana ao an-toerana mahakasika ny raharaha fanimbana ny alarovana ao Belotsirbina. Nilaza ny solombavam-bahoaka fa anisan'ny piraitsy-kombakomba amin'ny fanimbana ireo alarovana ao Belotsirbina ireo ny lehibe ny fampanohavana ao an-toerana. Nilaza ny mpanolotsaina ao amin'ny vovonana Sakalava fa tsy vahaolana ny fifampitoriana amin'ny samy tompon'andraikitra ambony izay tokony hiara-iasa mila mifampiresaka ary mijery marimaritra iraisana araka izany ny fampiadiana mety ho isera ny fanazavana. Gana famaizana matetika mandidina ny alarovana amin'ny Belotsirbina nilaza tamin'ny page Facebook ny solombavam-bahoaka tany an-toerana fa tafiditra ao anatin'ny ity raharaha ity ny lehibe ny fampanohavana ao Belotsirbina ary ny afara tamin'ny fifampitoriana izany.
lasa mpanolotsaina eo amin'ny fikambanana sakalava fa na misy arany tsy fitovikevitra dia tokony hifandamina izy ireo. Na dia misy zay mety misy koa ny olona manararaotra zany a tia nimba ny fomba fiasan'ny procureur sy ny député dia manararaotra mandrehetra n'izany afo zany fa ny olona izay manakaiky an'ireo toerana parkarovanareo izy ihany no tompona andraikitra misécuriser ny tia maizany ilay parka zay ny dinam-piarahamonina zany tokony apetraka fa raha fifanaratsiana sy fampitoriana samy tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana tsy solution zany tsy vahaolana zany hoe itory ny député fa procureur nampirehitra an'io itory koa ny procureur député no ordonné ny vahoaka samy tompona ndraikitra nareo anevony vahoaka ka tokony hijery marimaritra iraisana tsy vahaolana ny fifampitoriana amin'ny samy tompona ndraikitra ambony tokony hijery marimaritra iraisana solombavam-bahoaka sy ny lehibe fampanaovana Amperitsyribiana hifandamina amin'ny ity raharaha ity mpanao lalàna sy ny mpanantanteraka dia tokony iray asa trany hoy ny COJM namoaka ranty ihany koa ny komande ny Vontoby Pileova ny Menabe ny colonel Léon Miara Layavy na colonel Faneva fa pare sika tanora aro ny vahoaka ary ho avy ny baba iverina iaro ny ala ny Amperitsyribiana. Zao koa dia anaraka ny vaombolana. Ity indray ny voambolana hofantaritsika sy ezahana mampiasa ny milaza azy manindo ny dika ny voambolana hoe manindo dia hoe marary andoha raha ho an'ny fiteny tambahoaka fa efa misampana ka mahalaza azy ny hoe maningotra na ihany koa ny hoe mahafaty amin'ny dikany hoe maningotray ny voambolana io amin'ny teny frantsay no mety azo ilazana azy dia hoe arracher mety ho arracher un mal de tête na koa arracher la vie voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy tandremo fa manindo ny tsy fanaovana vaksiny fanefitra hiadiana amin'ny lefakozatra na koa hoe tsy mitsahatra manentana trano ny mpiasan'ny fahasalamana fa manindo ny hery fiarovana ny tazimoka ka aza miraikiraiky manatona toeram-pitsaboana raha vao misy fambara sorotra retina hitantsika ihany koa io voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy matetika dia ny fandehanana mafy sy ny tsy fanajanana fainganam-pandeha no manindo ny olona rehefa tratry lozam-pifamivozana rehefa izay ny fatantsika dia azontsika malagasy izanana mampiasa ny mpitenyity voambolana hoe manindo ity izay midika hoe maningotra rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Wow, Choco! Rosé sucré, Chocobuzz, comme sexe nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur, action. Ohatra hoe ekipa efatra zany mety raha sety le izy mety kosa zany hoe ekipa efatra amin'ny maraina dia efatra ny hariva loatra zany fa ny aty zavatra tonga ty ohatra milay mahay kosa izy misy an'le ao tanàna le tanà le sary le any reny mba soka dahoana anty dahoana kopitsika to miboaka le tanàna to dahoana ina mandeha ela be zany mbola manao zido angasa hoe ahoana dahoana boake aloha latsypianatritsika eo amin'ny tanàna to ny kolonia atsika tony manatsao le olona fa izy koa nge miasa dia savy zay hoany enao mihitsy manao to sary tony mbola kely reny dia fa nampianaratsika nanao sary tamin'ny sary kosa ahoana bainina malazy misary zay hoa atao an-trano hoe tsy haiko hoe mety vitanao ve ohatrany fe an'izany fa boakely atokisatsika tony eo an-tanàna zany madama dahoana le loko mangamanga tsy ampy dia le loko mavomavo dia tsy alohanao mandeha mitsena aloha dia rehefa aveo verina dia ampy le zavatsika aveo dia fitaiko daholo madama koa ahoana tsy hitanao mihitsy ve le donako hoe angafantatra ela olona eo an-tanànatsika eo tony mparetanana amintsika miara mizara manta sy masaka tony fa tsy haiko mampiavinavina n'ity olona ity masamanta sy masaka ahoana tafatava kely indray dia lasa miavinavina dia modidina tsy fantatra tsony raha zay raha anitra angany resaka taminay nareo mirabanay anganareo tamin'izany
Ianao mihitsy misy toetra lehilahy misy toetra ianao rehefa hitanao fomba mamiratra kely ny olona dia lazainao fa namanao nefa ianao ary ny tanàna eny iny miarabanao ny olona vandravandrana toetranao mbola varoatra zao fotsiny avelona leo miarabanao za aloha tsy miarabanao zany mihitsy sady ianao nge olona zavatra fianakaviana lavitra ao anatinay fa ianao rehefa ny tanàna tsy miaraba mihitsy rety mihitsy no rety mihitsy ohatrany hoe metimety kely indray le atao zao gomagomainao fa tsy ianona fa zany aperinasa fa ity ataonao ty anao resaka am'le client aloha fa le toetra le tsy any tanàna izy tsy miresaka aminay mihitsy le toetra manao zao foana izy rehefa mandeha any tanàna zao iny ka dia lazainao fa boakelinao gomagomainao eto fa zanga inonao eny boakely eo mihitsy le toetsaina navina be le vany andany ianao fa ianao navinavina ka zao le izy raha lomma kodiara-tsarety ny fiainana ka ny ambony mety ho lazambany toetra ratsy ny avonavony coupé dans la boîte dia zay ihany koa no amaranako ny vaovao izao hoalina izao mamy fotoanantsika ao anatin'ny fandarana zaka erikaro amin'ny zoma ho avy izao anarahantsika ny ilay japonais miteny gasy sady nambarany hoe tiako i Madagasikara hoy izy Eliza Herman mbola araka amintsika ao anatin'ny songadiny veloma tompoko raha mandrara ny sogadina tolotra aminao amin'ny ity alina ity tsy fantatra intsony ny mety ho toy ny taranja azakaza tsovaly eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 hoy ny avy eo anivy ny ASEL na ny fikambanan'ny mpiompy sovaly eto Madagasikara nofaranana ny alahady teo ny taom-piazakazahana tamin'ny alalan'ny azakazaka misa folo tamin'ity taom-pilalaovana ity raha tokony ho 40 izany isan-taona izany dia vokatry ny tsy fisian'ny toerana azakazan-tsovaly afa-tsy iray dia Ambatolampy raha toa ka nanana toerana 5 Madagasikara teo aloha ny toerana fiazakazan-tsovaly na ny hippodrome Bevalala izay nobodoy ny orinasa milaza ho tompon'ny tany hatramin'ny volana Jolay ary efa rava tanteraka ny fodrafitrasa filalaovana ao anatiny amin'izao fotoana izao miantso ny mpitondra fanjakana ijery mahakasika ny zava-mitranga ao Bevalala sy ny hoavin'ny taranja azakazan-tsovaly eto Madagasikara ny ASEL na ny fikambanana ny mpiompy sovaly eto Madagasikara mitatra izay Zakandriamahery amin'ny sariny Marcelin Randrimavonjy. Ny farana ny alahady lasa teo nisy taom-pilalaovana amin'ny taranja azakazan-tsovaly raha ny teto Madagasikara ho an'ny taona 2024 vita somatsara ny azakazaka tao Ambatolampy namaranana izany ary afapo ny olona tonga nijery izay nafeno ny tribune na dia teo aza ny orana sady malama nisy toerana fiazakazahana tao Ambatolampy. Tsy manana afa-tsy Ambatolampy sisa anatanterana azakazan-tsovaly ny eto Madagasikara hoy ny avy eo anivon'ny ASEL na ny fikambanan'ireo mpiompy sovaly eto Madagasikara. Tsy misy intsony Bevalala noho ny fipodon'ny olona ny tany anatanterana izany sy nanomboka ny volana Aogositra lasa teo. Raha toka 20 hatramin'ny 40 isa ny tokony azakazan-tsovaly ho atrehan'ireo mpilalao isan-taona dia 10 ihany no vita tamin'ny ity taona ity izay nitanterahana tao Ambatolampy avokoa fatantoka ho an'ny olona maro indrindra ireo mpiompy soavaly izany. Tokony manana anjara azakazaka enina zany ao Bevalala dia 7 na maitran'izany any Ambatolampy zany hoe eo amin'ny 40 na 7 isa-taona no vitanay raha normalement araka ny tokony ho izy fa tsy navita zay afa-tsy 10 tamin'ity taona ity zany hoe 7 anjarany Ambatolampy vita somatsara dia 2 ihany ny anjaran'ny Bevalala no nataonay tany Ambatolampy dia miteraka fahavoaza. Raha tantara no vidin'ny taona 2017 ny toerana fiazakazahan'ny sovaly ao Bevalala. Efa vita ny fandraisana an-tsoratra ny vatra teo amin'ny mpivarotra sy ny mpitantana ny ASEL tamin'izany andro izany saingy ny mpitondra tamin'izay fotoana izay vidin'ny tany tsy navita nanoratra izany ara-panjakana. Mbola amin'ny anaran'ny tompony teo aloha araka izany ny sertifikat juridika ka niteraka ny olana. Ankehitriny tsy afaka manao ninina ny ASEL na fikambanana ny ireo mpiompy sovaly eto Madagasikara. Manoloana ny fandravan'ny orinasa milaza fa ny vidin'ny tany
ny fodrafitra rehetra eo an-toerana nefa ny raharaha mbola eny anivon'ny fitsarana. Efa saika nisy mihitsy ny mpiasa teo anivon'ny ASEL no saika nigadra, teo ihany koa ireo fa noraonana hoy ny fikambanan'ny mpiompy soavaly eto Madagasikara ASEL. Marihana moa zany fa io tany io dia mbola nisy raharaha eny amin'ny teny amin'ny fitsarana. Dia nefa ireo olon'ireo izay milaza fa tompony tany dia tonga dia efa niditra keriny tao azo lazaina satria tsy niditra tamin'ny valavarana izy dia tonga dia nanao délimitation ary tonga dia nanatsatotsatoka borina tao ampovoan'ny piste hippodrome zany dia avy eo moa zay rehefa nitsangana nanohatra an'izany dia avy eo nitoriana indray zay penalina hoe nolazaina fa nanongotra borina dia afera penalina mihitsy moa izy avy eo zay lasa tonga dia hoe voasazy ohatrany hoe sous contrôle judiciaire taprian'izay nandritra ny 2 volana. Very fanambola velona ny mpakafy hazakaza-tsoavaly. Nanmafy ny fatokisan'ny fitsarana ny ASEL reharehan'ny tanàna ny toerana misy hippodrome ho izy ireo. Manontany tena foana zareo sady manontany ny tenanay izy hoe roviny any azakazaka roviny azakazaka zay zany tsy manana hoe havalana azy fa hoe any amin'ny tribunal ny raharaha tiana ho atraterina fotsiny dia io hippodrome io dia karazana patrimoine ny tanàna misy hippodrome dia reharehan'ny tanàna misy an'izany hippodrome izany ka manainga amin'izay ny mpitondra isatsokajiny andinika tsara an'izy ity fa lasa ohatrany hoe fanjakan'ny manan-karena izay tsisy dirany amin'ny tombotsoan'ny vahoaka angambany ilay izy. Malahelo noho ny hippodrome nanaovana hazakaza-tsoavaly nandritra ny 70 taona tsy azo ilalaovana intsony nanomboka tamin'ity taona ity araka izany ny ASEL efa noravahan'ireo milaza ho tompon'ny tany ny ankeriny ny fotrafitrasa rehetra anaovana izany hazakaza-tsoavaly izany tao Bevalala. Iny aloha dia mbola tsy fantatsika fa mifanantenana dia mba ahita ny rariny sy ny itsiny ny fikambanana satria betsaka loatra ny zavatra mety ho fahavoazanay isaky ny mandeha ary averiko ihany hoe ao anatin'ny fédération des autorités hipika ny ASEL dia ohatrany tsisy dikany intsony zany aiza moa nisy hoe lehibe ny hipika zay autorité hipika koa eto efa niken'ny fanjakana ma autorité hipika anay ary voatendrika io zay ato délégué de l'État ny tenako manokana amin'io resaka soavaly io ahoana moa ny joroana tsony ma autorité hipika anay nefa ny pisy ny hippodrome tsy misy afa-tsy ho anankiray tokany io ihany dia zay mba hitarainana hoe iresahana aminareo eto mba tokony mbo jerevana amin'ity fanjakana vaovao ty moa dia mba hatenaina fa tsika moa tsy dia hiteny hiditra lafin'ny politika fa dia hoe mba horesahana ihany so dia mba azo atao no mitaraina. Tsy fantatra intsony no itoy ny hazakaza-tsoavaly eto Madagasikara hoy ny ASEL hippodrome Mahamasina efa lasa stady nafindra tena akanjo izany nefa dibo-drano indray rehefa avy orana. Ny vidy any Bevalala avy eo anivon'ny ASEL hippodrome 5 teo aloha no anatanterahana izany hazakaza-tsoavaly izany manerana ny nosy na ny teo Antsirabe azy efa lasa université Ambatolampy izay efa potika no narenina tamin'ny fotoana fidianana azy ary io sisa no afaka ilalaovana mandritra ny taona. Ny ASEL Madagasikara nefa dia mpikambana feno eo anivon'ny Fédération internationale des autorités hippiques amin'ny hazakaza-tsoavaly. Efa navita nanavatra soavaly lahy avy any ivelany mihitsy ny fikambanana. Izay mahagato ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity ankasitrahananareo tato-katrano sy ny siaraka taminay hatrany farany. Ilo matavoko.